Manao asa sosialy entina nampiana ny voafonja sy hanatsarana ny fandrarana ny fonja ny fikambanana vehivavy sy ny mpandrarana fonja Afap na ny Association des femmes et des agents pénitentiaires. Hatramin'ny taona 2017 ny orenany dia mitohy ny asa tanterahan'ny fikambanan'ny Afap sy eo anivo ministera ny fitsarana. Ny Afap zany tamin'izany dia mandray angady mihitsy ny vehivavy pénitentiaire tamin'izany manao asa eny anivon'ny fonja. Dia ny amin'izao indray zany dia mission ny administration pénitentiaire zany dia mizara telo. Voalohany indrindra manatanteraka ny didim-pitsarana, faharoa zany mijery sy miany filamenana eny anivon'ny fonja, ary ny fahatelo famerenana an'ireo voafonja eny amin'ny fiarahamonina. Ny Afap zany dia mandray anjara lehibe amin'izay zavatra izay. Dia hitantsika koa moa ny toe-draram-pirenena tsy ampy ny vola. Dia ny tanjona anay zany dia manao asa sosialy eny anivon'ny fonja, fikarakarana an'ireo voafonja, fanampianan'izy ireo. Ary miopana koa zany amin'ny membre ny Afap amin'ny fampianarana, fanaovana formation, fampitezana zany ato anatin'ny membre. Nanomboka tamin'ny taona 2020 zany voalohany indrindra dia fampianarana an'ireo voafonja mamboly. Dia miaraka aminy koa zany ny mpandrarana fonja le membre ao anatiny. Dia nisy ny asa be dia be efa natao, misy tamin'ny 15 taonan'ny fandraran'ny fonja zany dia nitety faritra izahay miara-miasa amin'ny administration pénitentiaire, ratsana ray goavana zany, mandamina ny resaka organisation izay zavatra rehetrarehetra tao zany au niveau-n'ny directeur régional central. Misy hetsika goavana taonay zany amin'ny 12 décembre 2014 eo amin'ny cercle mesa Tanimora. Izy io zany dia levée de fonds satria izao zany vao tena hoe hanomboka hiasa izahay zany fanampy goavana napetraka eto amin'ny administration ministère justice fisian'ny Afap. Dia levée de fonds zany izy io dia efa nanentananay zany ny rehetrarehetra. Anisan'ny viana ho toto-sain'ny Afap ny fanofanana sy fampitaovana ny vehivavy mpandrarana fonja. Adidi ny fanaova-tsoa, io no anisan'ny filamatra ho an'ny fikambanana Afap.